dia faly manolotra ny arahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ny tenako ary dia faly miarahaba atsika rehetra tratry ny printemps satria dia printemps aty Canada amin'izao fotoana izao ary dia izany no karazana zany ataontsika hoe hasaramanitry ny saison zany aty Amerika Avaratra satria dia nilona ela be tao anatin'ny atsika ny la neige zany ka dia ny printemps zany dia karazana tsirom-panantenana amin'ny zavatra rehetra izay atao. Ny horesantsika an'io zany dia mikasika indrindra ny fijana ihany ny vatana satria dia ataontsika maromaro zany amin'ity printemps ity ny fomba fikojana ny vatana, ny tarehy ary koa ny pitsopitsony madinika zany amin'ny fikarakarana vatana izany. Saingy mariako kely zany alohan'ny anomboantsika ny fandaharana androany dia misaotra indrindra ireo mpametraka ny commentaire rehetra tao amin'ny émission izay nataoko hatramin'izay zany. Voaray tsara ny commentaire anareo rehetra fa misy ihany koa zany no tsara ho faritana kely zany eto satria misy ny mametraka commentaire hoe ianao dia mitsikera fiainan'olona aza variana aza mandany andro ny mitsikera fiainan'olona fa ny fiainanao no jereo. Somary manahirana ihany zany commentaire zany ary dia misy ihany koa ny manao karazana intimidation hoe mandreraka be ny mahitanao eto ka mahamenatra de mahamenatra ny toe-javatra ohatran'izany amintsika malagasy satria eritreretiko fa olona nianatra sy olona madinika daholo matoa mahay mikirakira n'izany internet zany ka tsy napoiziko mihitsy hoe isy commentaire ohatran'izany eto satria voalohany indrindra raha ohatra ka mandreraka anao ny mijery ahy dia asa mijery zavatra malalaka be ke ty hoe resaka YouTube internet izay klikenao eo ihany ka mahagaga za tsy nanery an'izaniza mihitsy ny hijery ahy ary mahagaga iny mahatonga n'ilay commentaire hoe mandreraka be ny mijery anao. Izany hoe zavatra ohatran'izany aloha zany dia ataoko angamba fa hoe fambanina zany ny andeha andray resaka ohatran'izany indrindrandrindra fambanina hoay ny andray resaka ohatran'izany kanefa dia ny resaka hoe ana zany ny tiako tenenina bebe kokoa zany ny amin'ny hoe miresak'olona sanatria tompoko tsy mbola nanonona anaran'olona teto aho zany raha ohatra ka hoe miresaka momba ny manipulateur na miresaka momba ny ategerana sy ny sisa développement personnel angeno ataoko eto hoe manomana ny olona izany manentana ny olona mba hanana tetsaina tsara miroso amin'ny tsaratsara kokoa ahafahanao mahatratra ny tanjona izay tianao hotratrarina amin'ny fiainana ary ahafahanao mamoaka ny talenta ka raha ohatra mandefa tsikerana ohatran'izany dia ho an'ny zavatra positif tompoko ary tsy mbola niteny olona niteny anaran'olona teto. Raha ohatra ianao ka mahatsapa tena fa voatohitohina rehefa miresaka ny manipulateur dia anao manokana izay zavatra zay satria tsara fantatry ny olombelona zany zavatra zany amin'ny lalana izay diaviny eto ambonin'ny tany ny hoe tsy vitany hoe mandeha ampatsorana nge ny fiainany fa tokony ihany koa ianao mba homaino amin'ny olona izay manodidina anao satria ninona talentanao ninona zavatra ainao sy ny toerana misy anao ka tsy manana n'izay toetra hoe mailo zay ianao zany mahafantatra ny toetoetran'ny olona manodidina anao dia izay le atao hoe basina ariary fito angambany hoe mora potera ka ny zavatra ohatraohatran'izay zany hoe tiako ampitaina amin'ny rehetrarehetra raha ny resaka aho ny olona vitsivitsy zany ny resahako teto izay nideraiko manokana ny talentany za tsy
tsy nanaratsy an'ireo olona reo dia ny filoham-pirenenantsika ny présidentry Nirina Rajoelina, ny Francis Turbo, Tasimena, dia Zadia Rocher. Zay ihany olona nitononiko teto ary tsy zavatra ratsy ny zavatra nilazaiko momba azy. Vireo dia azo lazaina fa hoe talenta izay tsy mahazatra ny olona zany, satria na tiatsika na tsy tiatsika dia ny présidentry Nirina Rajoelina, izy aloha ny présidentsika eo, izy no filoham-pirenenantsika eo, ka ny ataontsika ny mampirisika azy angamba no tsaratsara kokoa, ny andeha anaova ny metimety kokoa ny amin'ny hoe adidy mavesatra izay raisiny amin'ny firenena amin'izao fotoana zao. Tsy hitako mihitsy zany ny hoe inona ny zavatra lazaiko hoe mipitsipitsoka olona na ohatran'izany, mampotsipotsitra olona, tsy atompoko aza entina amin'ny zavatra ohatran'izay. Fa efa nazavaiko eto ihany koa ny atao hoe mahay makasitraka. Ny tenako akory tsy mitady teateaka na mitady inona, tsy tiako nefa ny asa ataoko, manana ny entreprise ko aho tsy mandany andro any manao an'ity zavatra rehetra zay ataoko eto ty, fa rehefa mba misy hoe fotoana kely ary zavatra efa vakiko amin'ny boky, efa ela be de ela be reto zavatra ampitaiko aminareo reto, ka dia raiso amin'ny mpitiavana, azafady indrindra, raiso amin'ny mpitiavana ny zavatra zay atolotra eto, ary rehefa tsy tianao dia aza miklike fotsiny, aza mijery ary, fa mampijaly teny ianao. Raha ohatra ka tsy tianao ny zavatra atolotra eto, tsy tianao ny zavatra atolotra eto, tsy tianao ny tenako manokana, dia mampijaly tena ihany ianao, ny andeha hijery ihany. Tsetsatsetsatra tsy aritra izay zavatra rehetrarehetra izay, fa maro ihany koa nefa ny mpakasitraka sy ny mpanome ny ataontsika hoe zany hoe ny encouragement zany amin'ity zavatra izay atao ity. Avadikitsika ny pejy zany fa ny fikojanan'ny vatana zany no hotoisantsika, dia ny horesantsika an'io zany dia ny momba ny fofona avy amin'ny vava na ny mauvaise haleine zany. Io toejavatra io zany dia toejavatra izay manelingelina zany ny manodidina, kanefa dia tsara homarihana fa tsy misy mahalala ny fofona avy any amin'ny vavany ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany, fa tsy maintsy ny olona eo akaikiny no tsy maintsy aheno an'izay karazan-javatra zay. Kanefa dia mila ihany koa nefany karazana ataontsika hoe fampisehoana fitiavana, mila takita ny tenenana amin'ny olona anankiray ny hoe jereo akaiky fa henoko ohatrany misy mauvaise haleine ianao, dia amin'izay fotoana zay dia ho hitan'ilay olona hoe inona no ataony. Marina aloha fa hoe ny mauvaise haleine zany dia raha ny hoe eo amin'ny ataontsika hoe zany hoe ny pourcentage ambony eo amin'ny 90% eo zany izy dia zavatra avy ao amin'ny atovava, na ny ataontsika hoe zany hoe ny carie ao anatin'ny vava, ny olo-manara, na ny infection ao amin'ny vava, na ny lela izay maina, ohatraohatran'izay zany no mety mahatonga zany ny fofona avy amin'ny vava, dia ny tsy fiborosiana nify koa zany, tsy fikojana ny nify dia eo ihany koa ny mety ho karazana zany aretina ohatrin'ny thyroïde zany eo amin'ny tenda zany rehetrarehetra izany ny hyperthyroïdie na ny hypothyroïdie, ny goitre, zany rehetrarehetra zany dia zavatra mety mahatonga daholo zany ny mauvaise haleine. Dia eo amin'izay sphère zay zany no akabeazany, fa misy ihany koa nefany ny hoe olona miborosy nify tsara, olona mikoja tsara ny ady vavany, fa misy ihany koa zany ny
ataontsika hoe olana zany a izy zay a mipetraka aty amin'ny tuba digestif na ny fandevonam-kanina zany a dia eo a ny vavony ny aretim-bavony eo ihany koa ny ataontsika hoe fitohanana na ny constipation zany hoe ny zavatra maloto tsy mivoaka zany a dia mety mahatonga zany a ny fofona izay mivoaka avy ety amin'ny vava zany. Eo ihany koa ny aty izay a mety tsy mamoaka tsara araky ny tokony ho izy zany a ny lotoloto rehetra satria reo taova rehetrarehetra reo zany a dia taova entina hoe fandiovana ny ao anatin'ny tenatsika olombelona zany. Dia eo ihany koa mety misy koa ny olana eo amin'ny voana ny rein zany, ny rétention d'eau zany zavatra rehetrarehetra izany a dia mety daholo zany a manembatsembana ny olombelona ka mety mahatonga zany a ny mauvaise haleine. Inona zany a ny ataontsika hoe zany hoe vahaolana zany a izay atolotro zany a momba ny resaka zany a hoe mauvaise haleine dia ny fijerevana ny antony izany hoe fa nasehoko teto zany a ny fomba fikojanan'ny nify a izay ataontsika zany hoe en profondeur kokoa zany ny hoe fikojanao ny nify a dia misy a ny fil dentaire zany a izay angalanao a ny malotoloto rehetra rehefa misy ny carie dentaire dia tokony mandeha any amin'ny dentiste ianao. Aty moa zany a dia misy ny hoe fandehanana any amin'ny dentiste isaky ny enim-bolana mijery zany a ny hoe zavatra tsy metimety rehetra ao amin'ny nify ary manao ny nettoyage ny détartrage ohatraohatran'izay zany satria ny tartre be dia be mipetapetaka amin'ny nify koa dia iny koa mety mahatonga ihany koa zany a ny mauvaise haleine. Ka zay zavatra zay zany a dia tokony ho jerena akaiky zany a ny ady vava. Rehefa misy koa zany a ny ataontsika hoe ny fahamainan'ny lela na ny sécheresse buccale zany dia tokony koa misotro rano foana zany, misotro rano betsaka 2 litatra farafahakely isan'andro zany. Dia afaka manontany ny dokotera koa ianao sao de misy ny problème aty amin'ny thyroïde ohatra ny teneniko teo hoe ny goitre sy ny ohatran'izay zany sy ny problème ny thyroïde. Dia raha ohatra ka hoe misy mararirary matetika ny vavony dia misy asidra betsaka zany ao amin'ny vavony efa nazavaiko teto daholo ny aretim-bavony sy ny hoe inona ny zavatra zany ahafahanao zany misoulager ny aretim-bavony. Efa niresako teto ihany koa ny resaka fitohanana na ny constipation. Rehefa heninao fa mitohana ianao zany dia tokony ho jerevanao ny solution momba n'izay zavatra zay. Efa niresako teto daholo ny hoe inona ny sakafo ara-pahasalamana izay manala ny zany zavatra rehetrarehetra izany. Dia ny fihinananao ny légume sy ny voankazo. Ny légume zany dia tsaratsara reny anamaitso reny. Ny anamaitso dia misy ny chlorophylle izay mandio ny taova zany ny tsinay. Dia eo ihany koa zany ny ataontsika ny fihinanana ny fibre, zavatra misy fibre ohatra ny haricot vert reny, ny voamaina. Ny voamaina moa zany dia misy ny protéine izay avy amin'ny zavaboary tsara dia tsara io zany. Dia ny fihinanana ny henan'akoho, ny trondro, reny zavatra rehetrarehetra reny. Fa ny henan'omby zany no tsy dia tsara loatra ny mihinana an'io betsaka indray isan-kerinandro. Ohatraohatran'izay zany ny fihinanana ny henan'omby ohatra. Dia ny fanaovana fanatanjahantena satria iny koa ny manampy amin'ny fitohanana satria rehefa tsy mivoaka tsara ara-dalàna zany ny tay dia zay no miandrona ao aminao dia iny no miteraka ny zavatra malotoloto rehetra ao aminao. Ka ny eo amin'ny fitohanana aloha zany
dia misy ihany koa io zavatra io efa héréditaire koa io ka amin'izay mila jerena akaiky dia akaiky satria mety misy olona efa manao fanatanjahantena efa mihinana tsara ara-dalàna mihinana ny fibre sy misotro rano kanefa dia mbola mitohana amin'izay fotoana zay dia tokony mamonjy dokotera ianao mijery akaikikaiky zany ny hoe inona zany ny antony ka amin'izay fotoana zay rehefa hitanao fa tsy mety mandeha dia mandeha any amin'ny pharmacie ianao mividy an'ireny atao hoe suppositoire glycériné dia iny zany asitrika ao aty aoriana rehefa hitanao zany fa hoe tanatin'ny 3 andro ianao ohatra na ohatran'izany tsy nandeha tany amin'ny lavapiringa zany dia misy ihany koa zany ireo karazana ataontsika hoe zany ohatra misy olona anatin'ny herinandro mitohana dia misy ihany koa ny karazana ataontsika hoe lavement du côlon zany hoe aty Amerika Avaratra moa no tena betsaka an'izay zavatra zay ary atao klinika koa dia manao an'izay lavement du côlon zay zany fa afaka fotoana vitsivitsy vao zay vao tena misokatra zany ny fanaovako an'io lavement du côlon io zany hoe madio zany ny ao anatin'ny tsinay be zany satria mila mivoaka ny tay fa tsy mila mipetraka izay mety anome intoxication mety hiteraka aretina maro dia maro ho an'ny olona iray ary indrindrandrindra dia rehefa mizizitra ny kibo feno tay feno rivotra dia mazava ho azy fa miakatra any amin'ny cerveau-nao zany zavatra zany miakatra amin'ny atodoha tsy mampiasa azy tsara ary mahatonga ny olona izay tsy manana ny ataontsika hoe fahakingan-tsaina amin'ny fiainana andavanandro ary ireny no mahatonga ny karazan'ny olona izay lasa agressifa masitsika amin'ny fiainana andavanandro ka reny zavatra rehetrarehetra ireny zany dia fikojana ny vatana daholy ary miatefa any amin'ny saina rehefa salama tsara ianao dia miatefa any amin'ny sainao ary mitondra ny asambaranao fa merimberiko eto matetika mantsy aloha ny asambarana izay mety tsy azon'ny olona loatra angamba inona ny tena tiako ho tenenina tsy tompoko tsy hoe mipoerapoera amin'ny resaka hoe asambarana na ohatran'izany fa fizarako amin'ny piraitanindrazana ny hoe inona no zavatra tokony ataonao ahafahanao manana ny fitoni-tsaina ataoko angamba fa tsy sarotra angamba ny mahazo zavatra mahazo resaka ohatran'izany tompoko lahy sy tompoko vavy eo ihany koa zany ny hoe zavatra azo atao koa zany fitandrovana koa ny mauvaise haleine koa zany dia ny girofle ohatra reny mividy huile essentielle de girofle ianao ohatra dia ataonao zany hoe maka rano ray vera ianao zany dia asinao huile essentielle de girofle indimy goutte zany dia hotsakotsaninao tsara iny dia iny zany nomokomoanao rehefa avy miborosy nify dia mitondratondra koa ianao clou de girofle any anatin'ny poketranao any dia tsakotsakonao matetika zany ka resaka ohatraohatran'izay zany no hoe fomba fitandrovana zany anio mauvaise haleine io dia eo ihany koa ny karazana sakafo mahatsara vavony ohatrin'ny fenouil moa zany tsy fantatro ny anarany any Madagasikara ohatrany tsy misy any fa ohatra aty Canada zao ny fenouil dia malaza zany mahatsara ny digestion dia eo ihany koa reny hoe dité camomille any Madagasikara koa misy an'ireny camomille reny koa jereo amin'ireny mpivarotra produit naturel reny ataonao dité fisotro matetika koa zany io dia eo ihany koa ny reny aty ihany koa aloha misy an'izay hoe feuille de laurier
zay ataonao karazana dité koa zany dia ny feuille de sauge aty daholo aloha ny misy an'izay zavatra zay fa any Madagasikara zany ireo tanisaiko ireo de ny karazana dité camomille ohatran'izay zany de ny zava-maitso koa zany zavatra azontsika ao Madagasikara koa zany azonao atao matetitetika amin'ny sakafo, ny salady, ny anana, ny anan-drano, reny zavatra rehetrarehetra reny dia many sakafo misy ronindroniny, ny potage de légumes, ohatraohatran'izay zany ny hoe sakafo hoaninao matetika dia ny fandaminatsaina koa satria ny fikorontanatsaina be loatra koa dia mety ihany koa mampirongatra ihany koa ny mauvaise haleine zany. Ary dia afaka koa zany rehefa mandeha anaty olona ianao ohatra dia mitondra foana siligoma ny anaty poketra hamonjy fivoriana dia mitsakosako ny siligoma koa zany rehefa amin'ny fotoana iseraserahanao amin'ny olona dia eo ihany koa ny tongolo lay, ny gros oignon, reny rehetrarehetra reny koa zany dia mety ihany koa miteraka ihany koa zany ny mauvaise haleine koa zany eo amin'ny olona sy ny trondroka rehefa moa zavatra mahasalama daholy reny zavatra rehetra tanisaiko reny ka dia anjaranao zany ny miborosy nify araky ny tokony ho izy rehefa avy mihinana an'ireny dia mampiasa amin'ireny zavatra rehetra nitantaraiko teo reny. Dia toy izay sy toy izay indray zany tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra antsika androany manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.